Miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara zay amin'ny zanapolana avy hatrany makasika an'ilay rivodoza Eleanor mikisaka miatsinanana hatrany izy ka ny malalavitra ny morontsiraky Madagasikara arak'izany vokatra izay dia tsy misy ahina zany makasika an'ity rivodoza ity raha ny eto Madagasikara atao anatin'ny telo andro ho avy ho an'ny eto Madagasikara izay hatrany raha iverenina dia mitohy hatrany ny oram-baratra amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara satria dia somary mikorotana ny toetry ny andro ato amin'ny lakandranony Mozambika vokatry ny raona hitantsika amin'ny sary io ho an'ny ilany atsinanana kosa dia saika ny ali izay aloha no mibahatoerana amin'ny maraina fa ny tapakandro hariva mety isy hatrany ny tandrivindraona ao anatin'izay ny toetry ny androsika roa ny rapisy vao maraina dia isy hatrany ny tandrivindraona amin'ny morontsiraky ny faritry melaka sy ny faritry mena be iny maina kosa ny andro amin'ny ankapobeny faritra sisana dia somary lalovandraona ho an'ny ilany atsinanany nosy ho an'ny rapiso tolakandro mitohy hatrany ny orana tandrivindraona ray kotroka any amin'ny faritry diana sofia ny faritry betsiboka ny tany faritry melaky ny faritry menabe ary ny faritry bongolava sy tasy vakina karatra ary tombanana hitatra ho an'ny faritra analamanga moromania matsiatra ambony vadivavy fitofonany sy ny any amin'ny faritra atsimo-antsinanana ary koa ny an'ny orombe izay orana tandrivindraona izay mety hitanana izay ihany koa moa ny tapany avaratra amin'ny faritra atsimo andrefana ny ambiny dia maina ny andro amin'ny ankapobeny ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny rapitso izay manodidina ny 520 ka hatramin'ny 720 ny havoakanay ary manodidina ny 30 ka hatramin'ny 430 ny morontsiraka indrindra ny any amin'ny ilany andrefan'ny anosy raha ny toetry ny androntsika ho an'ny androny alakamisy kosa indray mitohy hatrany ny oram-baratra ho an'ny havoakanay sy ny ilany voany andrefan'ny Madagasikara iny ary mitohy ihany koa zay ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny anosy mandraondraona ny andro ho an'ny tapany atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny ny ambiny kosa dia maina aloha zany raha ny vinavina ny maripana voavinavina amin'izay androny alakamisy izay hatrany tsy zay misy fivana goavana aloha ny maripana saika 520 ka hatramin'ny 720 hatrany ho an'ny havoakanay ary manodidina ny 530 ka hatramin'ny 430 degré celsius ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara iny ny toetry ny androsika kosa ary ho an'ny zoma dia mety hiverina ny oram-baratra saika amina faritra maro manerana ny Madagasikara ary mety isy faritra sasany manatombo izay rotsakorana izay indrindraindrindra any amin'ny tapany avaratra ny Madagasikara sy ny ilany avaratra amin'ny havoakanay ihany koa ny andro kosa dia mijanona ho maina aloha zany ho an'ny faritra atsimo andrefana androisy ny any amin'ny faritra anosy raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny zoma izay hatrany mety tafiakatra hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny havoakanay misy fiakarana kely zay atoraka izay koa ny ilany atsinanana anosy raika amin'ny 30 ka hatramin'ny 330 degré celsius tsy dia miova kosa ny maripana ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny ny mahakasika ny tahan'ny falotoan'ny rivotra eto Antananarivo renivohitra ambany amin'ny ankapobeny izay tahan'ny falotoan'ny rivotra izay ambanina manodidina ny fetrany OMS avokoa ny reheferetra voaray ary ny mandrafitry ny toetry ny andro nojerena atao anatin'ny telo andro ho avy dia vinavinaina hijanona ho ambany hatrany izay tahan'ny falotoan'ny rivotra izay ho an'ny eto Antananarivo renivohitra alohan'ny amaranantsika tanteraka ny fandaharana mahafaly anay hatrany ny manambara aminao fa ho fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny toetry ny andro ny 420 lohalarana mihetsika mahakasika ny toetry ny andro dia misy ny fampiratiana sy ny famelabelaran-kevitra izay ho tanterahana manoloana ny parvis de l'hôtel de ville Analakely ny 20 ka hatramin'ny 13 mars ho avy izao izay maniry andray anjara amin'izany dia afaka mifandray aminay alohan'ny 17 ny volana febroary ho avy izao amin'ny alalan'ny larana finday na ny WhatsApp 032 67 730 12 na koa ny mailaka niriraolojao@gmail.com izay ny météo tamin'ity an'io ty raha fitsindray fotoana manaraka veloma tompoko